Salama iaby. Averiko foana zany, averiko foana fa ny toe-tsain'olona amin'ny firenena hafa miakatra foana. Fa ny toe-tsaintsika malagasy tompoko de midina mifotetaka amin'ny tany mihitsiny. Apodiko foana zany raha teneniko zany. Tsy haiko hoe ino ny tombotsoan'ny lehilahy mamoaka regny video amin'olo erahany regny. Tsy haiko hoe ino le tombotsoa azony. Tsy haiko hoe ino ny tanjony amin'ilay fanaparitana video. Amiko zany regny olo regny ohatrany tsy mana olo ohatrany tsy natera-behivavy, ohatrany olo tsy manapady. Zaho mino zato isan-jato fa tsy ho ampela mihitsy ny handeha hamoaky video regny manahaka an'iregny. Ohatra fotsy manahaka an'io kany MEIZAH io, tsy ho MEIZAH velively ny hamoaka an'iregny video regny. Fa tsy maintsy lehilahy foana. Ka tsy haiko alohan'ny hidirako amin'ny detailn'le izy tsy haiko koa ny lalàna malagasy na mankasitraka an'iregny na manameloko an'iregny tsy hay hoe ahoana koa ny fomba fijeriny Sirgène Tananarivo an'iregny tranadravatra ohatran'iregny. Fa raha hoe jerena amin'ilay video aloha de ohatrany tsy haiko zaho moa tsy nandinika be ela an'ilay video fa ohatrany tsy au courant MEIZAH am'le fakana video raha fahitako anazy. Na izany na tsy zany misy lafiny anakiroa mety mahatonga ny zay zavatra zay mahatonga ny lehilahy sasany mamoaka video zay amin'ny rano rehefa tonga miandry fisarahana na tonga miandry tsy fakazahoana. Lafiny anankiray de ty ohatra hoe mety misy koa zany avy aminareo vehivavy koa mahatonga an'ilay izy. Za tsy miteny hoe haiko ny situation mpifankatia gauche à droite fa matetika zava-misy zany aminareo vehivavy. Rehefa mifankatia sy miaraka na lehilahy io na vehivavy de rehefa tonga ny fotoana isarahana de maninona kay raha ohatra hoe tsy mety ny fiarahana de misaraka tsotra zao. Tsisy resaka, tokony tsy hanisy resaka na lehilahy na vehivavy. Nareo nifankatia niaraky, tsisy olona nanatrika na tsisy olona nome conseil hoe zao fa fanapa-kevitry nareo roa niaraky. De rehefa misaraky koa tompoko ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy de mba ho tokony ho anareo roa avao koa ny secret zay niainy anareo tao, tsy ny fiainana fampitondrana tao. Fa matetika ny vehivavy tsy haiko na hoentim-po na manakory lasa manaratsy an'ilay lehilahy miaraka aminy, manao teny tsy voahevitsy abiaby zao, lasa manao zavatra mihoatra ny fefy zany. De raha sendra ny lehilahy maivamaivan-doha zany ianao nareo vehivavy de tsy hitany zay malina ny zavatra ataonao, any farany no takatry ny sainy hamalina ny zavatra ataonao amin'ny famoahana ny zavatra nataonareo, ohatrany hoe video firaisany nataonareo na ohatran'izany na sy ohatran'izany. Ka izy io misy tsininareo vehivavy mahavita manao taim-bava amin'ny lehilahy io koa, mahatonga lehilahy mamoaka indray na izany na tsy zany nefa amin'ny maha lehilahy zay tokony hana toe-tsaina lehilahy. Fa na ino ataon'ny vehivavy de tokony hitazona amin'ny maha lehilahy atsika zany tsika hoe toe-tsain-dehilahy, fa tsy hanaraka ny adalàna zay ataon'ny vehivavy na manaratsy anao gosa reraka izy mijanona foana. Fa tsisy tombotsoa atsika ho lehilahy mihitsy handeha hamoaka ny secret ny fiainanareo tao hatramin'izay raha fa tonga ny andro tsy fanarahana teo aoriana.
Ka zay zany gn'anakay ny zavatra mahagaga na hoe le toe-tsaintsika malagasy de tena mikorosofana amin'ny fitetaka amin'ny tany. Tsy reny tompon'ilay vidéo mivoaka reny ihany fa isika malagasy zay manao commentaire koa, indrindrandrindra nareo vehivavy anie tena afa baraka kokoa am'ireny vidéo reny toy izay za ny lehilahy fa ianareo vehivavy vao maika manapotrotra koa any amin'ny commentaire kakakakakakaka miteny zay tiana tenenina ohatra fa raha ianareo vehivavy malagasy rehetra any amin'ny commentaire reo zao tonga de tsisy nakasitraka na de hita hoe tsy mety tonga de nihinaninana an'ilay mpanao piby nihinaninana an'ilay naniparitaka vidéo nareo vehivavy rehetrarehetra ataoko angamba mety nahisy hanao an'izany aorina mety misalasala satria ny rahinanareo vehivavy nanohitra an'le zavatra tsy mety fa au contraire ianareo vehivavy ny 90% mbola manindry ilay vehivavy namanareo efa lavo efa afabaraka zay no tonga namiteny lay toe-tsaintsika malagasy mihitsy zany melomorona fa misy molaly misy fotaky tsy haiko tsy tenenako raha raty ianareo samy vehivavy ny tokony fampiaro am'ireny ekena fomba misy maso lafaka misy tsy fananina ny voany reny zavatra reny fa tokony fampiarona reo vehivavy am'ireny ataonareo mihina mifatiny zay lehilahy mamomoka an'ireny zavatra ohatra an'ireny any anaty commentaire ny zava-misy nefa mampalahelo ianareo ny tena betsaka mbola azo lazaina mbola mitehaka maneso an'ilay namanareo vehivavy na mampalahelo toe-tsaina ohatran'izany ka bon faranako le resako zany fa hoe angoaitsika ao amitsika malagasy ty tena angoay tanteraky mihitsy amitsika malagasy tena marina ane zany misy maola eritseretina hoeny zany de ino no atao aresaka isa minitra anatin'ny paziny ao isa minitra mbola mandrangitra an'ilay izy foana mbola olo mba eritseretiko mba hoe mba olo kendry le zanahy itiky amin'ny ravatsy resany tsy haiko zany hoe bon zay zany tsy haiko tsony teninazy fa